Raha ny eo amin'ny tontolo ny fifandraisan-davitra kosa dia lasa niteraka resabe ny momba ny flotte izay fampiasan'ireo orinasa ary andrasana kosa mofo ny fanambarana ofisialy avy amin'ireo mpandraharaha ao anatin'izay sehatra izay. Etsy ankilany izay kosa aloha ny Omerta dia manafoana miezaka ny manafoana ny gaboraraka misy eo amin'ny fampiasana ny flotte. Fanadadiana ary. Ny flotte no tolotra iray amin'ireo tambazotra tseratsera izay fampiasan'ireo orinasa eto amintsika. Misy ireo izay manao gaboraraka amin'ny fampiasana azy ireo tsy anaty famokarana asa fa mivoana amin'izany indrindra fa ny flotte illimité na tsy misy fetra ka ireo mpanjifa tsotra no mizaka ny vokatra izany raha tsy laza fa tsy ny saturation na ny fibosesehan'ny tambazotra izay mety ateraka izany. Ny ezaka izay ataony eo anivon'ny Omerta raha ny fantatra dia ny anatsara trano ny kalitaon'ny fifandraisana sy ny fanitarana ireo faritra mahazo an'ireo tambazotra tserasera raha ny fanamarian'ny tale general'ny Omerta izay sedranay. Ny zavatra ataoko hoe azo ambara raha tsara fantatry ny besiny maro any koa dia hoe misy tokoa ny ezaka izay nataony ireo mpiara-miombinatoka rehetrarehetra zany eo anivon'ny fitrandrahana ny tamanjotra ny fifandraisan-davitra ity mba hanatsarana ny kalitao ary indrindra mba hahatonga ireo mpanjifa izay manana sokajiny roa io mantsy nitaoko hoe tokony hazava satria misy ilay antsoina hoe mpanjifa prépayé izay sarabem-bahoaka zany dia mividy tous les cartes dia mikika anazy dia mamena fahana sy ireo mpanjifa izay atsika hoe poste be izany hoe efa afaka 90 andro sy 10 andro aoriana ny fanjifany vao mandoa zay vola zay dia misy zany fampandiniana zany mba ahafahana zany mijery zay ataoko hoe terimorina ozy tena hoe fitsinjovana ny maromaro tseresana mba sady hanatsarana ny kalitao ihany koa no ahafahany mpanjifany koa ny saramaim-bahoaka zany mba mahazo ny kalitao mendrika azy. Mila ny fiovana eo amin'ny fitondrantenan'ny mpanjifa tsirairay mba tsy hisy intsony ny gaboraraka ny fanatsarana izany sehatry ny fifandraisan-davitra izany.